Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana kosa mbola resabe mandeha amin'izao fotoana izao mahakasika ny fampiakarana ny sarandalana ho 700 ariary. Nangataka fiaonana tamin'ny ministra ny fitaterana mahakasika n'izay fiakaran'ny sarandalana ho 700 ariary izay ary ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Hatramin'izao anefa dia tsy mbola nahazo valiny mafapo izy ireo ary mieritreritra ny hanao tanteraka etsika raha tsy miverina amin'ny laoliny ny sarandalana, izany hoe miverina ho 300 ariary mialohan'ny zoma ho avy izao. Nangataka fiaonana tamin'ny ministra ny fitaterana ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa, mbola tsy totosa moa izay fiaonana izay tamin'ny androany ary nambaran'izy ireo fa farafahatarany amin'ny alarobia izao izy ireo no horaisiny eveny amin'ny niveau ministera. Anisan'ny fangatahan'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa arak'izany ny tokony hitazonana ny sarandalana ho 300 ariary. Io zany ny zavatra tsotra ny angatanay. Ny janonana sarandalana aloha 300 ariary. Tsy maintsy mandray fepetra zany ny fanjakana inona no ataony hitazomana io sarandalana 300 ariary io. Isorana aloha izay manao 300 ariary ary tenenina koa izay manao 700 ariary fa ampidino io avereno amin'ny teo. Na izany na tsy izany nefany tsy maintsy atao koa ny fampahafantarana ny olona ny andraikitry ny société civile rehefa misy zavatra ohatr'izao. Atraiza dia manao ny interpellation fanjakana. Ka ao anaovana interpellation fanjakana zay zao raha ohatra ka tsy mihaino anay izy dia tonga ny amin'ilay dingany amin'izay amin'ilay action citoyenne non violente. Fa alohany atongavany amin'izay tsy maintsy misy ambaratonga aloha dingana atao vao manao an'izay zavatra izay. Tsy ny mpitatitra rehetra moa amin'izao fotoana izao no mampiatra ny sarandalana ho 700 ariary fa mbola misy ireo mitazona izany ho 300 ariary. Isan'izany ny zotra 150 izay mampitoy ny akadom-bahoaka sy ny eny amin'ny 720 hektara. Aloha dia mbola sarandalana tokana ihany 300 any. Mety efitrefitra nampiakatra izay tsy mampiakatra izay ka. Akadom-bahoaka anosika amin'ny safiafilohan davamamba sosantsika. Misy tapadalana? Tsisy, misy tsisy ka, tsisy mihitsy. Tonga dia mialeto mateo amin'ny labasy dia. Nangatahan'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa vahaolana mialohan'ny zoma izao ny olana mianjady amin'ireo mpanjifa mahakasika ny fiakaran'ny sarandalana. Ary raha tsy misy izany dia hisy ny hetsika fampanenoana lakolosy izay ho tanterahan'izy ireo ny asabotsy izao.